Faly miarahaba anao indray ny Fiangonana Kristy Tampasia Madagasikara amin'ity andron'ny Talata fa 7 ny volana May ity, ary faly manolana ny fiadanan'ny Tompo ho an'ny tsirairay avy. Ny rapsodian'ny famarinana izay nosoratan'ny lehilahin'Andriamanitra Paster Christian izay ho vakiana amintsika androany dia mitondra ny lohateny hoe ny teny sy ny asa. Jerentsika ny teny soratra masina ao amin'ny Tesalonianina voalohany, toko voalohany andininy 5, mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: fa ny filazantsaranay tsy tonga teo aminareo tamin'ny teny ihany, fa tamin'ny hery koa sy ny fanahy masina. Mampianatra ny momba ny mahazava-dehibe sy ny herin'ny teny isika, saingy fantatrao ve fa raha miaraka ny teny sy ny asa? Fantatrao ve fa miaraka ny teny sy ny asa? Ohatra, ny teny fotsiny tsy ampy ho antsika anehoana ny habeny ny fanokana-tenantsika, indrindra amin'ny fiderana sy ny fiankofantsika amin'Andriamanitra. Araka ny teny maro ao amin'ny soratra masina dia mahita isika ny fomba nanomezan'Andriamanitra lahara-pahamehana ny fampiarana ny teny sy ny asa. Ohatra, ao amin'ny Genesisy toko 2:7: ary vovotany no namoronan'i Jehovah Andriamanitra ny olona, ary nofofony fofonaina mahavelona ny vavorony, dia tonga olombelona izy. Tsy tamin'ny famoronana olona ihany no nampiasany izany teny izany. Teo ihany koa ny fananarany momba ny fandehanana amin'ny fitiavana. Ny apôstôly Jaona dia nanatitrantitra ny mahazava-dehibe ny fanehoana fitiavana amin'ny alalan'ny asa, fa tsy amin'ny teny fotsiny. Anaka, aoka tsy ho tia amin'ny teny na amin'ny lela isika, fa amin'ny asa sy amin'ny marina. Hitantsika izany eo amin'ny Jaona voalohany, toko 7:7-12. Ny Baiboly dia manipika ny ilana ny asa ho famen'ny teny, na dia eo amin'ny fanehoana ny fisaorantsika ny Tompo aza, maneho ny fankasitrahana sy ny fiderana azy isika, fa andrasana ihany koa isika hitondra fanatitra ho azy ho fanehoana ny fiankofana sy ny fankasitrahantsika. Izany no teboka iraisan'ny maro ao anatin'ny soratra masina iray manontolo. Koa araka izany, ny hetsika tsy maintsy ataontsika dia mampifanaraka ny tenitsika amin'ny fiankofantsika sy ny finoantsika mba hifameno ireo. Ao amin'ny Tesalonianina voalohany toko voalohany andininy 5, araka ny vakiana ao amin'ny andininy fanokafana, dia mahita isika fa tsy tamin'ny teny ihany no nahatongavan'ny filazantsara tamin'ny kristianina tany Tesalonika, fa tamin'ny hery sy ny fanahy masina. Tsy maintsy ampiarahana amin'ny herin'ny fanahy masina ny fitoriana ataontsika. Toy izany koa ao amin'ny Jakoba toko voalohany andininy 12 ka hatramin'ny 15 dia ampafantarina antsika fa ny mpankatoa ny teny no voatahy, fa tsy ny mpiainy fotsiny. Ao amin'ny Matio toko 15:9-7 ny Tompo dia miteny manohitra ireo izay miankohoka amin'ny teny fotsiny, ka mampiseho fa ny fiankofana toy izany dia tsy avy am-po, fa tokony hiaraka amin'ny fiderana marina. Ity firenena ity manajahy amin'ny molony, fa ny fony kosa lavitra. Koa foana ny ivavahanareo amiko, raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy. Ny teny fotsiny tsy misy asa mifanaraka amin'izany dia tsy ampy anehoana ny fanokanan-tenantsika ho amin'ny Tompo. Mampatsiahy izay lazain'ny Baiboly mikasika ny finoana sy tsy misy asa na hetsika mifanaraka amin'izany koa izy. Maty, fa maty ny tena raha tsy misy fanahy, ary maty toy izany koa ny finoana raha tsy misy asa. Hitantsika izany eo amin'ny Jakoba toko 2:9-20. Andao ary iarahantsika manao izao vavaka izao. Ray malalo, miaina mifanaraka amin'ny teninao aho amin'ny fanehoana fitiavana, fankasitrahana ary fiankofana amin'ny alalan'ny teniko sy ny ataoko.